Asinjaka Rasamy Manantsoa manambady mananjanaka telo menada kandida ben'ny tanàna ao amin'ny commune ny Bongatsara mitondra ny larana fahaenina. Ny tao amin'ny commune Bongatsara dia navita ny fandamina ka ny laran'ny ben'ny tanàna ihany no laran'ny mpanolo-tsaina. Miasa tena manana ny orinasa koa ary nafahako nanatanteraka an'izany dia nisy fianarana nataoko dia ny fianarana tao amin'ny SKE tamin'ny fahataon-drano zany. Ny antony irotsahako amin'ny antoko tiako Madagasikara dia mazava ho azy ny tanjon'ny président Ravalomanana sy ny fomba fisainany hoentiny manatanteraka zavatra anankiray. Fahalalako an'i président Ravalomanana dia mpitatana orinasa ary izany zavatra izany dia raisiko modely ao anatin'ny zavatra ataoko isan'andro. Ny efa nirotsaka tamin'ny 2013 ankehitriny dia tsy nitsahatra teo hoe sanatria kivy fa mbola vonona niatrika ary vonona amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ny afatra teo dia mazava atao fifidianana ampamarinana sy ampamendrehana ny zavatra atao ary vonona nijoro amin'izany ny kandida ao Bongatsara sy ny mpanolo-tsaina miaraka aminy. Ny tena lara-pamena ao Bongatsara dia mazava ho azy ny resaka rano. Ny rano amin'ny ankapobeny mihitsy io, ny rano izay fisotro isan'andro, ny lava-drano izay raha dinianao dia mila fanatsarana. Ny rano resaka tohi-drano, misy tohi-drano izay efa tokony ho amboarina satria manondraka tany be velarana nefa tsy nisy ny raharaha zany nandritra ny fotoana maro, mila hatsaraina. Misy ihany koa ny fefilo izay vaky nandritra n'ireny fotoanan'ny cyclone ireny dia ankehitriny dia ao mipetra-potsiny ao izy ary rehefa vaky izany fefilo zany dia misy velaran-tany ngeza be izay tsy azo atao ininona dia mipetra-potsiny nefany afaka amokaran'ireo tantsahany Bongatsara ihany koa. Tsy azo adino ihany koa ny jiro izay efa noresahana ombeny ombieny nefa ny ankehitriny mbola tsy tanteraka. Amiko ilaina ny jiro dia manarak'izay ny fahadiovana. Mila manao ezaka be amin'ny resaka fahadiovana satria no resahana fa misy ny peste ary io peste io dia endrika anankiray ny fahantrana dia tokony manao ezaka zany ny tompona andraikitra tsiraray avy mba isin'ny fahadiovana mihitsy na ny eo amin'ny toe-batana na amin'ny tanàna indrindraindrindra mba ho tanàna matehony ny Bongatsara. Inona mampiavaka anao amin'ireo kandida am-pifaliana? Ny fahavononako tanteraka hanao ny bonne gouvernance, izay zavatra izay tiako hapetraka tsara. Tsy manana kendry na tanjona manokana hoe tsy maintsy manana tany na zavatra ohatr'izany. Eo mantsy izao ny fahalemena amin'ny fitantanana rehetra. Ny olona anankiray rehefa hitatana dia manana zavatra kinendry ankolaka any ambadika any. Tsika tsy manana an'izany. Ny antsika resaka hoe misy zavatra azontsika anatsarana mpiarabelona ampandrosoana an'izany faritra honenanao zany, izany no tena fahafinaretanao azy zany.